de indray mandeha ny reniko ny teny a mamanay zany ny teny anao hoe ianao ve ozy izy mbola hitoetra ao anatin'io ditra io ihany fa zay ny andeha ozy izy ary za tsy mahataditady anao ntsony raha lasa e. De ahoana ny fanapahan-kevitra ao, ianao ve hanaraka anay sa mbola hiaraka amin'ny namanao andehandeha hiaraka amin'ny namanao a ety amin'ny tanàna. De za tamin'io fotoana io raha lasa anabavy tena hitako hoe tahaka ny zavatra nitsatoka tato anatiko mihitsy zay teny zay, ary tonga de nisy fanapahan-kevitra efa io mihitsy angamba ny andro namangin'Andriamanitra ahy, nisy fanapahan-kevitra zay mbola tsy nananako hatramin'izay raisiko, ary tena nisy hery nanosika ahy mihitsy nandresy lahatra ahy mba tena hoe anaiky zany e. De nanaiky aho moa de tonga de nafoy niaraka tamin'izay ny naman-dratsy rehetra, nafoy niaraka tamin'izay a izay zavatra mbola tsy vita rehetrarehetra fa de nanaraka an'zareo a eny arô fa andeha hanaraka anareo a. De rehefa tonga tany amin'le toerana am'izay, rehefa tonga tao amin'le toerana de zao ny zavatra niseho, mbola tsy afaka tamin'ny fahotana fa mbola mitohy ihany ny adalàna sy ny fahotana vita. De rehefa avy eo moa nisy mpanompon'Andriamanitra, de ireo mpanompon'Andriamanitra reo a miezaka nitory-teny na mpianatra ary mivavaka ihany koa. Za zany na de mbola tsy niditra tao amin'ny fiangonana io aza de efa tondram-bavaka anahy zany zareo sy ny fiangonana. De mamako moa ny teny tamiko hoe nisy fotoana zany mipetra-drery tao an-trano e. De rehefa mipetra-drery tao an-trano a de ozy izy manao hoe ianao ve ozy izy mbola hijanonjanona eto fa maninona raha mba miaraka aminay, inona zao nataonao rery ato an-trano ato ozy izy fa maninona raha mba miaraka aminay mba mandeha mivavaka ozy izy a. De zao mihitsy ny afatra nataony tamin'izay, ianao nga izy tsy voatery afaka zao de zao e, ka tamin'izany mbola mifoka sigara, mbola mifoka rongony, mbola misotro toaka, ary tany ambanivohitra de toaka gasy ny tena be dia be tany. De tonga saina ihany hoe tokony hivavaka, vaika ahy a. Tonga tao amin'ny fiangonana io, inona zao ozy izy mamanay no ataonao, inona zao ozy mamanay no ataonao mipetra-drery eto, mipetraka fotsiny eto fa maninona raha mba miaraka aminay mba mandeha mivavaka ozy izy. De za zany tamin'io fotoana io a mieritreritra ihany efa tokony hivavaka, tokony andeha ao am-piangonana. Tamin'io harivan'io a, aika tamin'ny alim-bavaka ny harivan'io a sabotsy efa nentin'ny fiangonana am-bavaka, tena nentiny am-bavaka be mihitsy, nentiny zareo am-bavaka fa za zany tsy nanam-po mihitsy hoe za teny efa misy mitondram-bavaka any ho any. De ny ambiko moa le toriteny tena nahery vaika be mihitsy le toriteny mahakasika ny elo a, de mahakasika ny amin'ny fampiomanana ny amin'ny tokony handraisana famonjena aingana de aingana zao ankehitriny zao, fa raha maty ao anatin'ny fahotana ianao zay le pasitera de ny elo mihitsy ny miandry anao. Tamin'izay moa toriteny niainga de hoe misy marina ny elo. Tsy de le resaka fatahorana ny elo loatra, teo aloha le fatahorana ho any amin'ny elo a, fa teo koa zany le hoe nisy fiovana sy nisy zava-baovao tsapa mihitsy zany e. De tsapako hoe zay mihitsy angamba le tena fahaterahana indray, satria hitako hoe tena ohatran'ny tampotampoka de resiko azy zany le fahotana, le fifohana sigara, fisotro toaka, fifohana rongony, tampotampoka de ohatran'ny resiko le izy. Nefa za amin'io nefa
tsapako hoe tsy herin'ny tenako le izy fa tsapako hoe tena ohatrany maivamaivana zany sambatsambatra tsapako hoe tena falifaly de nanomboka lasa tsy hoe forsena be niala tam'le izy ohatrany tonga de ohatrany miala ho azy le izy de nisy fahazavana de nisy fahazotona be zany e ty hivavaka tato anatiko tato fahazotona be mihitsy ary zany fahazotona ty hivavaka zany niampy tena tia maky baiboly de ny zavatra tena nahafinaritra anahy moa rehefa namaky baiboly de tao amin'ny namaky mahakasika ny amin'ny fanafahan'Andriamanitra sy tia jery zany zava-mahagaga zay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely sy tamin'ireo olona tamin'izany fotoana de mamaky manomboka any amin'ny Genesis manomboka any amin'ny Exodosy fa amin'izany raha lasanabavy anatin'ny ray andro tena mahavita toko be dehibe mihitsy mamaky toko be dehibe fa tsy reraka za zany tena nanana etaeta be mihitsy tato anatiko tato amin'ny famakina baiboly sy tena tia andinika any amin'ny asa mahagaga zay nataon'Andriamanitra sy ny fanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely zany ny zavatra tena nahafinaritra ana de tsy nijanonjanona te fa nitohy ny vavaka de tao anatin'izany rehefa tena za zany sabotsy hariva no nentina bavaka lady maraina vao nitsofoka atao am-piangonana fotsiny de iny fotoana namangin'Andriamanitra nandraisako ny famonjeny de avy eo moa nangatabavaka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra inona ny tena hoentinam-bavaka ozy le mpanompon'Andriamanitra de za mo niteny tany hoe eto am-bavaka ao amin'ny fiainako fa zaho mba maniry mba ho tehirizan'Andriamanitra sy mba ray ny famonjena sy tena atsapany tena hoe tena ovavonjy zany ny fanahy de tamin'izany efa mba malala ihany hoe famonjena ny fanahy sy fahaverezana sy ny tariny fa tsy mbola tao le fanapahan-kevitra de tao anatin'izay zany no men'Andriamanitra etaeta be de mivavaka isamarainy vavaka de mahagaga raha lasanabavy fa rehefa tena vonjen'Andriamanitra ianao de tsapanao ohatrany hoe mangatsika le olona ty olo de hitako mihitsy hoe maninona ary mahatonga an'ireto olona reto kamokamo mivavaka maninona ary mahatonga an'ireto olona reto lasa inona ary ny antony to mangatsika malaindaina tamin'izany mijery an'le ao an-tanàna zany sy ao an-trano ary zay tsy jerevana olona am'ty fanomponan'Andriamanitra ity raha lasanabavy fa raha mijery olona ianao de ho taraiky eo tamin'izany tsy nijery fa nandeha fotsiny de zany efa mahatsapa hoe mangatsika reto olona reto zany efa mahatsapa hoe misy fahakamona raha-panahy moatrany hoe misy fahazarana de za mo tsy nitsara olona tsy niezaka jery olona fa niezaka foana mandeha foana de raha zavatra tena nampangetahetana koa isaka ny tonga am-piangonana satria mahazo tsirony amin'le toroteny zany de isaka tonga amin'ny fotoa fivoriana de hoe Jesosy eo inona indray ary ny toroteny zay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra eo mangetaeta ohatra mahafinaritra anazy zany le mandre loha hevitra samy hafa ao anatin'ny baiboly de naona sy mangetaeta mihitsy de mahafinaritra anahy koa le fananarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra zava-misy le izy ary manitsy ny fiainana de tsy nijanona teo moa fa nandeha fitoriana filazantsara de iny koa zany tazona ny aim-panahy mba tsy hiverin-dalana tsy hiverina ho any amin'le fahotana zay efa nisy ary ny tena zavatra nahafinaritra koa raha lasanabavy de zao za zany ohatrany hoe occasion anahy mihitsy nitondran'Andriamanitra anahy any amin'ny toerana lavitra n'ireo namako taloha lavitra amin'ireo fahadalàna sy le faratsiny eny fahotana moa zany teo ihany mbola nisy mpivarotra toka teo amin'ny tanàna mivarotra sigara sy ny tariny fa le namandratsy tena sitaka tanteraka tamin'le namandratsy mihitsy zay le volazan'ny ten'Andriamanitra amin'ny boky ny ohabolana manao hoe aza mandalo eo amin'ny tanàna ny ratsy fanahy fa mivili lalana saorako an'Andriamanitra fa tena navilin'Andriamanitra mihitsy niala tamin'le namandratsy de tany anasain'Andriamanitra ny saintsaina ny amin'ny famonjena sy ny amin'ny fanavotan'Andriamanitra nanomboka teo moa de rehefa tena nangetaeta de tonga am'izay ny fizantoetra rehefa tena nandroso zany nanenandroso volana maromaro de hitany devoly io fandrosoana io very fanahy anankiray teo am-pelantanana izy de nanomboka nanafika am'izay tonga am'izay ity fakapana rehetrarehetra sy ty zava-dratsy rehetrarehetra ity ny sitona nandray hiverin-dalana ary zay mbola ho resantsika amin'ny manaraka hoe inona zavatra niseho
taorinan'ilay famonjena ina nanahoana le fizantoetra tao anatiny taloha kelin'izay dia nazoto foana fitoriana filazantsara ny tena miazona ny am-panako ary zany mahatonga anahy saika eo amin'ny asa fanompoko dia tiako ny miasa fitoriana filazantsara tiako ny mandeha mitoro-teny ny jovavolombelona satria tena natsapako zavatra izy tamin'izay koa moa dia nisesisesy ny fitoriana filazantsara dia tamin'izany ny tena mbola menamenatra mbola tsy safa miherin'ny fanamasina manosika foana atao anaty ato hoe aza menatra sahi milaza sahi mitorony amin'ny zava-mahagaga zay nataon'ny tompo taminao dia nanomboka sady amin'izany moa dia manampy ny mpanompon'Andriamanitra ihany mandeha mitoro-teny sy mijoro vavolombelona ary mandeha miasa ao an'Andriamanitra ihany koa mitona bafla mitondra bisikileta tamin'izany any ambanivohitra moa dia mitondra bisikileta dia manampy mitaonataona fitaovana amin'ny fitoriana filazantsara sorako an'Andriamanitra zany fa zay zany le fomba nitirizan'Andriamanitra anahy hiazonana le famonjena tsy mora raha lasa labafy rehefa voavonjy ny olona anankiray tsapako tamin'ny fiainako zany fa tena misy tokoa ny fizantoetra ampiverin'ny-dalana miezaka ampiverin'ny-dalana izay rehetra efa voavonjy ny olona efa voavonjy satana losifera zany ny devoly tsy faly mihitsy ny amin'ny avoavonjy ny fanahiny olona dia miezaka izy amin'ny fomba rehetra mihitsy anakanana sy ampiverenana lalana indray le olona efa voavonjy ianao zay efa vojen'Andriamanitra mitoera tsara amin'ny plasy amin'ny toerana misy ianao aza mieritreritra hoe andeha hiverin'ny-dalana na hoe anao totoa ny ara-panahy fa zao tena ataova anisan'ny zava-dehibe fahasambarana ho anao mihitsy hoe vidian'Andriamanitra sy nantsoin'Andriamanitra ianao ho amin'izao lalam-pahasoavana izao lalam-pamonjena zay tsara zay natoron'Andriamanitra anao zao ho anao kosa zay mbola tsy voavonjy dia manapa-hevitra aza mangatakandro hoe rapitso aho vao hibebaka rapitso aho vao anapa-kevitra rapitso aho vao tena hivavaka tena andray famonjena fa ny apitso tsy anjaranao tsony ny rapitso tsy anjaranao tsony ny rapitso za dia milaza aminao fa tsy anjaranao tsony ny rapitso misy fijoroana vavolombelona kely tia zay hoentiko eto anatrehanao anaporofoko aminao fa marina le ten'Andriamanitra hoe indro ankehitriny no andro famonjena indro ankehitriny ny fotoana fankasitrahana androany ianao any tokony hibebaka fa raha maty rapitso ianao dia ny elo ny miandry anao raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao nisy tovovavy anankiroa tanora zazavavy mbola tena tovovavy tena mbola tena anatin'ny fahatanorana mihitsy roa vavy izy dia niaraka ny liba tany amin'ny fahotana dia manana namana lehilahy maromaro miaraka amina lehilahy maromaro zany dia mifanao fotoana rendez-vous ho any amin'ny boîte de nuit ho any amin'ny alim-pandizana isakariva dia mifanao fotoana misy fotoana mankany amin'ny piscine misy fotoana mandeha mijery live na mijery rehefa misy mpanakanto zay manao fampisehoana dia mba mandeha mijery ohatra zany foana ny fiainana zao zany hoe raha dika zany amin'ny teny amin'izao fotoana izao dia hoe manalazy dia izay foana ny fiainan'ny zareo ireo zany misy fotoana amin'izay nivangian'Andriamanitra ilay vehivavy anankiray rehefa nivangian'Andriamanitra izy dia tsapany hoe tena tsy mety tia manara-po fatratra amin'ny fahafinaretana ity tsy mety tsy mihevitra amin'ny fanahy ty fa tokony hiova tokony hibebaka tokony handray famonjena sy tokony ho any amin'ny fahotana intsony ry avanao tiako ny milaza aminao anie fa ny fahotana anie tsy mandeha irery ianao mety tsy misotro toaka na koa hoe mety tsy miteny ratsy fa mety hoe mandainga ary mety koa hoe mety tsy mandainga ianao mety hoe raha tanora mety miaina ao anatin'ny fahavetavetany miaina ao anatin'ny fahafinaretana maloto saindratsy fiainana lavitra an'Andriamanitra miaina ao anatin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra be dehibe zany na koa mety mamitaka ray aman-dreny mety hoe be dehibe zany fa tiako lazaina aminao dia hoe ny fahotana tsy mandeha irery ny fahotana ary reto olona reto dia mety hoe tsy nangalatra izy azo antoka fa tsy nangalatra izy fa ny namatotra azy dia tao anatin'ny fahavetavetana satria tanora lahy sy vavy miarakaraka ivelany tena
nefa mbola tsy manambady mbola tsy vita ninninona tsy vita fisehoana tsy vita vodiondry tsisy ninninona vita nefa de miarakaraka mifandoto etsy sy roa any ambadibadika any miainao amin'ny fiainana samy manana ny sipany zany zareo zay ny azo ilazana azy mbola tena tao anatin'ny fanaovana sipa mihitsy satria tanora moa ny telo manandrana fiainana de resy lahatra izy aveo hoe tsy tokony angetaeta ny amin'ny fiaina zao tontolo zao tsony fa tokony angetaeta famonjen'Andriamanitra vonjen'Andriamanitra i vehivavy anankiray io rehefa mivonjen'Andriamanitra izy de zao nanomboka tsapany fanomboka nisy fiafafana tamin'reto namany reto zany rehefa mivonjen'Andriamanitra izy de na izy koa ary matsapa hoe tena tsy tokony ho afeniko zany fahasoavan'Andriamanitra voaraiko zany fa tokony ho zaraiko amin'ny namako de nandeha ihany ny fotoana toy ny mahazatra de mandeha ihany ny fanasana ndao ndray ho ariananina ndao ndray ho ariananina de hoany amin'ny fanasana ariananina fa efa vita plan daholo ny pro de efa tena milamina zavatra rehetra fa zao asainay ianao mba ho tonga de ozy le za tena tsy afaka no antsony fa mazotoana reo eny ary rehefa tsy afaka ianao de aloha ary zay andeha fa mialatsiny zany tsy tonga de direct be le namany fa nialatsiny izy aloha de taty arina niinvité le efa vovonjy efa nandray famonjena am'zay zany le vehivavy anankiray le tanora zazavavy anankiray namany de niinvité misy asa moa na séminaire fa ohatran'ny misy fitaovavahana tany am-piangonana zareo tany de niinvité n'le namany de tonga tao am-piangonana de mivavaka de le anankiray mivavaka ka eo mifanakaiky zareo de eny le anankiray vovovonjy zany mivavaka le tsy vovonjy hoe Jesosy io za resy lahatra tena resy lahatra ny amin'ny hoe tokony handray anao tompo sy mpamonjy ny tenako manokana resy lahatra fa tena mila mifanafana resy lahatra fa mpanota fa zao Jesosy io aleo aloha anararoatra faraparany am'ty androany tia de amin'ny manaraka rehefa misy ny fanasana manaraka ka tonga ty am-piangonana amin'ny manaraka vao tena hivavaka inona ozy ianao teo akaikikaiky ny toriteny lasa mivoaka le vehivavy rehefa lasa mivoaka izy de le namana zany mba nangoraka hoe misaotra Jesosy fa efa mba tonga taty izy misaotra ihany keo fa tsy haiko zay vavaka nataony teo fa misaotra anao fa efa mba mivavaka izy de fa ieniny ihany aloha le vavaka ohatrany hoe maniratsira vavaka ohatrany hoe mitoetra ao anatin'ny fahalemena tsy fahatanterahana fa lasa le namany aveo inona ozy ianao akory ny agagany ty anankiray ty fa rehefa mivoaka tany izy ny arivan'iny maty tany amin'ny loza mpiarakodia izy maty tany amin'ny lalan'ny loza mpiarakodia izy tonga tôbila zareo de maty tany accident de maty tany de rehefa maty tany zareo rehefa maty tany izy le namany de nitomany be ty namany ty Jesosy eo zay le zavadozany amin'ny fangatanandro nalahelo moa satria very ny fanahndry namany satria nangatakandro izy raha teo ny teny tamin'i Jesosy hoe aleo loha zay mba anararoatra faraparany fa tsy hanao tsony Jesosy aorinan'izao fa aleo loha mba andeha hoany amin'io proana io loha androany fa amin'ny manaraka de tsy hanao tsony Jesosy fa tena hanolo tena am'izay tena hivavaka am'izay kinanjo moa maty tao anatin'ny fahotana izy satria tsy azo tsony tsy anazy ny rapitso tsy azo mihitsy ny rapitso tsy atsika ny rapitso tsy any ny apitso tsy hanao ny apitso fa raha misy zavatra tokony atao androany surtout famonjena ny fanahy de aza mangatakandro mihitsy ianao fa tsy fantatrao anie zao tiako lazaina moa zao fa vao vetivety vao tselatsela zay de lehibe tety amin'ny tanàna maty misesisesy olona tena mifanerasera aminao zao miaraka misotro kafe aminao miaraka manao goûter io vetivety eo iny maty ny ranony maty tao anatin'izao teraka de maty tsy azo ny zaza de maty koa izy maty ny ranona ariananina be olona zay mifanerasera aminao de lasa mosaina hoe tompo efa lasa ny fiaina any akoatra zao fiainana zao izy reny baraingony am'ireny olona reny tsy fantatrao mihitsy nanahoana ny fitsaran'Andriamanitra n'ireny de teny mbola vilona de andao iomana raha lasa nambavy teny mbola velona
raiso ny famonjena tsy fantatrao any mety eny an-dalana eny ianao dominy tomobila tany ko za tsy maniry lozany aminao fa mifampivavaka tsika mba horovan'andriamanitra fa mifahafatesana tampoka ary samy manana ny fomba angalan'andriamanitra azy. Misy koa ny olona matory eo ambony farafara maty tampoka eo ambony farafara tsy mifotsony maraina ny andro tena magaga mihitsy zatra lasana vavy ary tena mampandiny tena fatratra mihitsy mampandiny tena fatratra zay nitenenako aminao hoe de mbola misy ny fotoana azo ipebahana de mbola misy fotoana tena eritreretana aloha mandiny tena tsy misy ane olona matimaty foana zany raha lasana vavy tsy misy olona matimaty foana zany re avana malala fa tsy maintsy efa nampandrenesin'andriamanitra tory teny olona io milohan'ny afatisana tsy maintsy ary tsy maintsy efa nisy fotoana nampiomanan'andriamanitra azy andray an' Jesosy ibebaka iaiky ny fahotana ary anolotra ny fiainan'ny ray manontolo andaniny fotoana ny am'fanomponan'andriamanitra ny andro ny sisa rehetra tsy hoe mandany fotoana mivavaka de hoe tsisy atao de mivavaka foana mandany andro mivavaka fa ny andro no sisa aza lanina ny fahotana fa lanio amin'ny fanomponan'andriamanitra lanio amin'ny fanaovana ny tsara lanio ao amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'andriamanitra zay ary ny fotoanantsika teto androany zay ny fijoroana vavoivela fa mbola hotoizy atsika hoe nanahoana zany rehefa nandray famonjena indray tao anatin'izay fotoana namonjen'andriamanitra azy nanahoana ny fomba nanafian'ny devoly andray rehefa avy namonjy fitombavaka foana rehefa nandroso foana tamin'ny fanomponan'andriamanitra de misy foana moa fakapana ao anatin'ireny zay ny ampahirezako anao raha misy ny fakapana ka voavetivety ianao mandre an'ity toriteny ity ka hoe voavetivety ny vavahana de matahotahotra ianao mana ny an'olo tena sy androso aza matahotra mihitsy fa ny fakapana sy ny fizantoetra ary ny fisakatsakanana tsy maintsy misy foana fa zao aza takalo ny fananao reny ataovy sarobidy rehefa vangin'andriamanitra rehefa vonjen'andriamanitra ianao de ataovy sarobidy ho anao mihitsy zavatra sarobidy eny mihoatra lavitra no volafotsy sy ny volamena mihoatra lavitra no miarena lafo vidy ety ambony tany ny famonjenanao zany re avana de tena hitako mihitsy hoe ataky tena enjana mihitsy nataon'ny devoly zay ny amprisieko anao hoe mandrosoa foana aza mijanojany aza miverin-dalana intsony fa raha miverin-dalana ianao ka efa mivonjen'andriamanitra de zao mivolazan'ny baiboly hoe ratsy noho tsy mino alohan'andriamanitra ianao zany tsy mivavaka mihitsy toy zay mivavaka ianao de hoe miverin-dalana ratsy noho tsy mino ozy ny ten'andriamanitra de amprisieko ianao mba androso hatrany hatrany ao amin'ny fanomponan'andriamanitra aza mierikerika aza miverin-dalana mansoa hatrany ho amin'ny lalindalina kokoa de ho hitanao ny voninahitran'andriamanitra ho hitanao zany hoe tena fiainana sy fifaliana fiadanam-po miaraka amin'i Jesosy zany Jesosy ny tena manome fiadanana tsy ny zao tontolo zao indraindraiky ny devoly mety asainy manembonembony ianao hoe tsy alanao hoe miverin-dalana kely fa mahafinaritra anie mba manandrana kely fa ngamo de hoe manota be fa mba manandrana kely ry havana raha vao miala amin'i Jesosy ianao tsisy fiadanana intsony ianao miala ny fifalian'ny famonjena miala ny fiadanana raha vao mbola miverin-dalana ianao hoy Jesosy tamin'le lehilahy anankiray zay hitany teo amin'ny tempoly zay nosotraniny de hoy Jesosy taminy efa sitrany ianao zao raha lehilahy ka zao no teneniko aminao Jesosy aza manota intsony ianao fandrao anjoanao ratsiratsy kokoa no ny teo aloha de zay zany rehefa mivonjen'andriamanitra de mandrosoa foana aza misalasala mihitsy ninonina ataky ninonina asany devoly fizantoetra zay ataon'ny devoly eo amin'ny fiainanao mandrosoa foana mpanjino Jesosy aza mijery olombelona fa jereo ny fiainana mandrakizay fantaro fa raha miala eto ianao de anatrika ny fitsaran'andriamanitra fantaro fa raha miala eto ianao de isy ny valy soa valy pity omen'andriamanitra anao indrindra moa fa ny fiainana mandrakizay hifala mandrakizay any an-danitra ianao raha miala eto amin'izao tontolo zao zay ary fa dia ametraka ny mandra-piaino amintsika tsiray avy indray mbola toizatsika ny fijoroana vavolombelona zay ny andihan'ny faharoa moa mbola omena antsika eto ny andihan'ny fahatelo dia samy hita in'andriamanitra daholo samy mahery daholo tompoko